Toy izao indray ry havana ny teny zaraina omenantsika androany. Mendrika ho anao olon Kristy ny tso-drano azon'ny Sôlômôna. Voalohany amin'izany dia ambinina amin'ny zavatra atao ianao. Araka ny voasoratra ao amin'ny tantara voalohany, toko faharoa amby roapolo andiny faha 11 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa ankehitriny anaka, ho aminao anie Jehovah, ka ambinina anie ianao fa ataovy ny tranon'i Jehovah Andriamanitra ao arak'izay nilazany anao. Ny tso-drano faharoa dia ana-tsaina sy fahendrena ianao. Araka ny voasoratra amin'ny tantara voalohany toko faharoa amby roapolo andiny faharoa amby folo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary omeny Jehovah saina sy fahendrena anie ianao ka hatsangana ho mpanapaka an'i Israely mba hitandremanao ny lalan'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary ny tso-drano fahatelo dia tsy hatahotra ianao. Araka ny voasoratra ao amin'ny tantara voalohany toko faharoa amby roapolo andiny fahatelo amby folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary amin'izany dia ambinina ianao raha mitandrina katoa ny lalàna sy ny fitsipika izay nandindin'i Jehovah ny Mosesy ho an'ny Israely. Mahereza sy matanjah, aza matahotra na mivadi-po. Ajao ary ny didiny fa izy vonona hanandratra anao. Mandra-pioana tompoko.